Niteraka resabe teo anivon'ny fiarahamonina ny didim-pitsarana mikasika ny lozam-pifamoivoizana teny bypass izay nahafatesana olona miisa 4. Nitondra fanazavana ny tony mpampano lalàna manoloana izany nilaza fa tao anatin'ny voatondro ny lalàna ny sazonomeny ny fitsarana. Amin'ity raharaha ity zany dia ray tapitrisa ariary ny vola alohan'ny voapanga amin'ny fanjakana akoatra ilay sazy rotaona tranomaizina sazy miatra. Ireo rola zanaky ilay maty zao dia nahazo 4 tapitrisa ariary notonon'ny fitsarana. Ho an'ny reniny 9 tapitrisa ariary. Ho an'ny ray tapo dia 4 tapitrisa ariary sy 4 tapitrisa ariary ary ho an'ny ray niteraka dia 9 tapitrisa ariary. Ho an'ilay rangahy anankiray maty kosa dia nahazo 5 tapitrisa ariary ny vadiny ary ny ray tapo aminy dia nahazo 9 tapitrisa ariary. Na izany nilaza ny tsy afapo tamin'izany didim-pitsarana izany zanaka rola naverany ireo 3 mianaka namoy aina tamin'ny lozam-pifamoivoizana io ain'olona 4 no latsaka aka mampiahy ihany didiny voaka raha ny fanazavana ny didim-pitsarana izay niemitra trany hoy izy ireo. Matsapy izahay fa sahala mitsinitsiny natao tsintsinina ny ain'ireo ray aman-dreny sy sandrinay izay maty sahala amin'ny hoe ataoko hoe na omby ary feny no maty dia ohatran'izany no sazy mahazo azy. Ny onitra dia nalefa tany amin'ny tompon'ny fiara sy tompon'ny assurance ny fanaovana ny onitra izay 40 millions d'ariary ho anay rola ary ny atsasak'izay no azo atao fanao atratra hoy fitsarana. Izany onitra izay mbola tsy haina ho azo na tsy ho azo fa mbola midivana amin'ny assurance fa vola alohan'ilay sinoa dia mandeha any amin'ny fanjakana sy ny amande inona zany ny fandraisana andraikitra ataony aminay, inona no andraikitra raisiny manoloana ny zava-misy. Zavatra hita sy ny zavatra misy eny anivon'ny fiarahamonina mikasika ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminana indrindra misehatra ny fifamoivoizana no resantsika eto dia tsara manamarika fa aleo asiana hoe ny ireo mpitandro filaminana sasany zany hoe tsy ny rehetra io fa ny mpitandro filaminana sasany satria namatsika ny zandary ozy izy ny fomba fiteny zareo namatsika ny mpitandro filaminana fa mila n'izay ataontsika hoe fanovana izay isika satria efa misy antony lehibe mahatonga ny olona ilaza hoe sao dia tokony hovaina ary ny teny filamatra tokony hovaina ary ny mission sy ny iraka ampanaovana an'ireny mpitandro filaminana ireny eto amintsika. Izay no antony hoe mila n'izany fanovana izany sika ary mila ataontsika hoe mila fanovana rafitra sy fomba fiasa mihitsy ahafahana manatsara sy mampivoatra araky ny voalaza moa zany efa fotoana zao afatsika miditra amin'ny alalan'ny antso andarby miditra mivatana ato anatin'ny fandarana ao amin'ny 38 14 882 24 na ny 32 12 888 19 efa afaka miditra mivantana isika raha efa vonona dia raisitsika ny mpiantso avetrany tapaka indray izy teo averina trany ny 38 14 882 24 no afatsika miditra ao anatin'izay antso izay. Ny tena mampalahelo amin'ny ity zavatra ity ny zavatra misy dia ny ataontsika hoe lay fahasairanana efa mianjady amin'ny ponina mianjady amin'ny ataontsika hoe mpitatitra idirako ihany moa zay satria eo ny fahasairanana amin'ny fividianana piesy noho ny fahasimban'ny fiara vokatry ny fahasimban'ny lalana dia izay ny antony tenenany marojona teo hoe tsy maintsy kosa ilay mpamily satria mba hiraka ihany koa izy mpiasa ihany koa izy manenjika versement izy any amin'ny fatrana entana zany no anaovany an'izany récupération zany ary misy risque zany satria na ilay fiara tsy voajery mialoha tsy ara-dalàna amin'ny papieny misy risque ho an'ny aloza izany na ihany koa le entana mavezatra loatra misy risque ihany koa zany iteradoza eny amin'ny ataontsika fifamoivoizana eny ankoatra n'ilay ataontsika hoe tsy fitandremana sy ny sisa eny anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny ireny lalam-pirenena ireny. Dia ny zavatra misy koa any amin'ny mpanjifa sy ny mpandeha ny tsy maintsy
ifatrarany zany zavatra rehetra zany amin'ny akapobeany ka ianao nge raha mahita fotsiny zao atao anatin'ny fitaterana eto andrenivohitra ny zavatra tsikaritra raha ohatra ianao zany mitondra entana somary mibahatoerana na ataoko raha hoe toerana ray na roa no sahazana izy iny zany hoe raha tokony andoha zany ianao enjato indroa akoatran'ilay hitanao zany hoe enjato telo zany miaraka amin'ilay toeranao fa tsy ataon'ny mpanampy ny mpamily sy ny mpamily toerana roa velively iny fa tonga dia ataon'ny famaritana ivelany iny hoe 10,000 ariary no saran-dalan'ity entanao ity na misy toerana ipetrahana ary iny miarabanao lasandray na misy toerana ipetrahany malalaka tsara iny miarabanao dia ahoana ny fandehany lasa indray toerantsika ihany moa nresadresaka fa nazanina ty zany misy efa miinsiste miantso maromaro ato izay moa ny fitaterana ary raha ny rehetra mahita zany raha ny rehetra miaina na ny tenatsika tsirairay avy zao ihany koa dia mahita tsara ny reny zava-misy reny voamaly zao gaga hoe efa raha ataon'olona lasa fitadiavam-bola ihany koa ny fandehanana taxi be dia mitaky famerim-bola amin'ny mpamily mpanapina amin'ny receveur ohatran'ilay voamaly navoakan'ny hôpitaly Filaminana misy raha matolotra ray traro natao anaty raitsika ny antso miaraba tompoko efa tafiditra ianao entoko mba andraikely amin'ny fitenena momba leresaka andraikitsan'ny polisy teo tena maro mihitsy zany sendra tokony hoe vaina ny andraikitsany satria mianto dia zao ny ataony zareo ataony tsy mba hoe mampandry-palemana fa taky vola eraky ny tomobile taxi be atao rehefa tomobile rehetrarehetra fa sady tsy manao ny asany ara-dalàna izy rehefa mipangary posiny tsy mahery taza masiny zao tsisy andraikitra tsisy raharay mihitsiny dia zay mba hoe lana fitaranana kely indrindra fa zay pianosy be zao nisamy mamay ny fandripahalemana le am'le andraikitsy le hoe mpandro Filaminana hoe tena hoe mety marina ngamba le volazanareo fa hoe sendra mba hoe vaina ny andraikitsany satria ohatrany tsy voafehany tsony le hoe resaka hoe miaro vahoaka sy ny fananany fa any amin'ny resaka fitadiavam-bola amin'ny taxi be sy ny tomobile rehetrarehetra zao no ataony amin'izao fa ohatrany tsy manao ny asany ara-dalàna tsony izy makasitraka anao amin'izay fanazavana moa zany sa hoe etaeta ao anatin'ny moa zany fa ny zavatra tsikaritra nge amin'ireny toerany reny jereo tsara nefa ny ro point rehetra eto Antananarivo renivohitra tsy maintsy ahitanao polisy pirenena avokoa ratsika ny manaraka aloha miarabanao eny tompoko afafitra tia sabonama ihany sabotsina miena eny tompoko miarabatsika sa zany raha momba ny zala mpitandro Filaminana reo hitanareo reto eto en 67 eny Ambolanty maniraka ry zala zany reny le mpanera reny dia alefa ny zala reny mangataka amin'ireny manao cotisation amin'ireny bus reny zany hoe ny dikany raha vao tsy te hijanontanina elaela eo zany dia tsy maintsy manao amin'ireny mampalahelo be ny ataony zala dia zavatra hita nefa zavatra tsy mandeha mahitsy le zavatra ataony zala reny nefa efa miseho koa ny miseho lany amin'le fahavoazany zala reny fa raha tsy fifarana zala raha mba mandinitinareo tsy mahita nareo zanaka mpitandro Filaminana zany za mpampianatra amin'iteny tsy mahita zanaka mpitandrona Filaminana zany nareo mba tafita ny fianarana matetika ary reny dia reny mahazo an'ireny le mpitandro Filaminana reny tapaka lalandra raha tsy fifarana no ninona no le atao ka tokony mieritreritra zala zany raha mba menao zao zavatra zao sotra totokoa mankasitraka anao ary zay fomba fiady vaovao hitatsika ny isika rehetra ao mahita an'izany na io ilay golna lay mpamily mpanampy no midina miazakazaka manatona satria zay moa zany amin'izao mantsy raha vao manao faux pas kely ianao efa maromaro ny pakasary raha itsika ny antso manaraka miaraba tompoko ahoana mifandehany eny tompoko hitatara zavatra kely mampime eny tompoko ndray arivariva zay no dia nisy fetim-pianakaviana zany dia atao anaty fiarako nisy lafaoro hitanareo tony lafaoro fanaovana gateau kelikely reny dia ny sakanandralafa efa amin'ny 6 alina iny io misy gateau kely ihany tia nisy fety mba nanao zavatra tany aisa ny taratasy io izy fa zavatra totabe tsisy taratasy zao nisy izy
avoay madama anao miandreto tana levy ny taratasiny io laforinao io tsy andeha am'izany anao PV anao travasy eo dia alohako ny sazy milaisana ataoko ela mihitsy lasa nandositra le anankiray mety ny tany ny papier-ko atsasakadiny anyjanona teo fa tsy hitako tsony zay polisy zay fa tamin'izao mbola mitady azy amin'ny andro-tany fa tadidiky ny endriny ka mbola mitady azy fa tsy hitako tsony le dala tena nalahela atsasakadiny anyjanona teo aiza hoe ny papier-ko teo kosa aloha nataoko ela daolo le teo aiza ty fa zay zanylahady ny fireko dia le sasany motra ny eritreritry any dia mifampitady tany dia afa ny namerina le papier ka zafady raha mitsy fa motra mamimamy le dia mamy namanareo a zany re dia mety da raha reny olona reny reny tany filamina manaovinany reny tsy mba matahotra retsy fa mba mitarika ny olona rehetra tsy hatahotra azy zay re tantara kely zay fa dia misaotra betsaka makasitraka anao amin'izany traika efa sy zavatra ny ainany zany ary za koa efa tena sahirana mihitsy ihany koa tamin'izany fotoana tery na sendra mpitandro filaminana avy nandraindray alcool zay raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba anao tafiditra anao eny tompoko hita io polisione ohatra misy olona fadiny io asa io iny moa le resaka transporteur io tsy mahavelona mivelona amin'ny daholo polisy assurance panera io zany raha misy tobila tara iny dia olona manao asa hafa ina moa le tsika malagasy zany aniany zavatra amboary tafika io tafika io ihany noheriny tena amboary io tafy bahoaka fa zatao tafika anakaviny io atao ohatra ina moa tsy avitandray ohatra tafika silosy koreanina reny sika hoe dia tolra dia tsy avitan'izany rehefa tsara ny tafika dia tsy misitasina solositra misitsasina misita ny hasina direo misitasina ohatra sika nampanjaka ny papany zalahy lohany reny resy anazy a dia mitsika ny hasina tsy fantatra nanaseny zareo kosoara lohan'iny alohany ka amboary io tafika io raha tsy mahavita révolutionnaire atsika tsy zavatra io veto ary tsy tagasy io misy pistilo atao François sy le Mitterrand filoha frantsay fahatalohany iny misy stilo sika izy dia hoe any Madagasikara any izy zavatra ambava fotsiny fa tsisy an'izany hoe olona mafy be zany malagasy izy rehefa mena vola sy voninahitra dia mivady na re olona le mitabataba eto reo rehefa tonga anaminy vola sy ny voninahitra mivady tsy namanareo zavatra rehetra zany amboarina daholo zany tsy ataoko hoe miditra amin'ny révolutionnaire asika le problème mako mbola nisy tantarany tolo teto ireo tapahany frantsay dia io atsika tsisy le fondateur le fondateur ny sana moa zao hoe ny palestiniana nanana ny ilo hoe Yasser Arafat fa tsika be le lohany dia lasa tsy avitra mihitsy miditra asika amin'ny révolutionnaire manao valy faty rehefa mahavita valy faty atsika dia miverina amin'ny hasina manakasina am'izay sika avy eo fa izao be loatra le mitsikasina ohatra vavany fotsiny tsy mahafaty baolina misaotra be makasitraka anao ary marina zany matoa misy zanytrangy zany ilaina zay rehefa nyteneniko teo ilaina n'le fanovana ny rafitra satria na ny rafitra rehetrarehetra mihitsy no mila ovaina ao anatiny ao ilaina ihany koa ny fanovana ny ataotsika hoe fomba fijery mihitsy an'izany ataotsika hoe tafika izany sy ny hiraka mpanaovina anazy mila misy manana traikefa am'izany misy manana mahay an'izany raha sitsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba anao kapaka indray ary le izy any tokony verina tanteraka zany eo anatin'ilay tao hoe fandresen-dahatry ny tena ho amin'ny fanompona tanindrazana sy mpiarabelona tokony miverina any mihitsy zany niza zany misehatra eo anatin'ny fitandrona ny filaminana dia tokony anana an'izay toetsaina sy risipo izay hoe ho amin'ny fitiava-tanindrazana tsy ho amin'ny fitiavana ny fitondrana aloha zava-tsara tsy ho amin'ny fiarovana ny sezan'ny mpitondra tsy any fa any amin'le hoe ho an'ny tanindrazana inona ny mahasoa ny tanindrazana inona no ampandry fahalemana ny tanindrazana miaraba ny namantsika zay efa tafiditra ao eny tompo maheno anao tsara rabanareo tokoa avaky Tsirabe monsieur Germain miaraba ny monsieur Germain avy ny Tsirabe le ahoana mifandeha mpitandro filaminana zany tena anaiky mba hiteny kely satria marina daholo le volasa teo oui maheno anao tsara ka le izy zany
atao corruption tsika samy mianatra lalàna de misy ny atao corruption active corruption passive ny active zany a de le olona mitako ianao de tsy maintsy manomendry zao de passive le olona amindray mba raisy ranga le volako de alao mba vosory aho a zany hoe ny tiako tenena amizay zany a de ny chauffeur mihitsy raha transport tenenitsika ny chauffeur sy ny propriétaire ny tomobile no disy voalohany ary reo tokony gadrana voalohany satria reo zany manao hoe raisika volo ty de alao zay andehana de sursage alao zay andehana de tsy manana assurance sy reo zany ny diso satria mampitany filaminana raha disy voalohany zany de reo raha mampigatra mpitany filaminana am'izany de tokony jatra koa tsy tokony fa de tsy maintsy le mpanome aloha mijatra voalohany zay vao le mpandray zany ny lalàna rangah fa zay tsy mahay lalàna de vakio ny lalàna de jereo zany corruption active corruption passive disy daholo zany na ny mpandray na ny mpanome zany raha any amin'ny transport ny tenenity de ny olona chauffeur sy ny propriétaire ny tomobile zay tsy manao an'izy io zay tsy manao ara-dalàna regny tokony gadrana voalohany fotato mankasitrakanao ary zay le izy io zany le hoe mila manova ny rehetrarehetra mihitsy zany no ao anatiny fa resaka miainga moa lay ataontsika hoe zavamisy ka zay nge samy manao kolikoly avokoa e na ny mpanome na ny mpandray samy kolikoly reo raha tsika ny antso miaraba tompoko efa tafiditra anao allo eny tompoko mahenanao tsara de ahoana mifandeha efa tafiditra anao ento avy hatrany fa neokevitra ao lasa indray izy teo a ny izay le noresantsika teo miarabanao efa afaka miteny avy hatrany ianao a tao lasa izay le nitenentsika teo hoe miainga amin'ny faharesen-dahatra le izy zay zany de sy mifahavononana fa zay zany mahatonga ana miteny ndao averina indray le SN raha tsika aloha ny antso e miaraba tompoko allo salama tompoko mivantana amin'ny en tompoko tafiditra anao de ahoana mifandeha somatsara ena mba maneho hevitra fosiny makasika le resaka le kolikoly teo en tompoko ny tena marina zany le kolikoly sarosarotra tony miala satria le olona misy no lasa ohatrany hoe tiako teren'le fiainana de manao an'le lasa mandehandeha ho azy fotsiny hoe ohatra misy zavatra mamaiky azy de lasa forte fotsiny izy mety lasa hoe teo prioritaire nefany raha manaraka ny lalàna izy de foana ho azy amin'ny kolikoly zany hoe ny tiako ambara fotsiny zany raha samy miova ny toe-tsainy tsirairay de foana ho azy le kolikoly raha ihany totra betaka mankasitraka anao ary zay misy fifandraisan'ny PDB zany faneho-kevitra avy any amintsika zany a ary samy manana ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay eo anatrehan'izany satria ady iraisany zany ary ady goavana ihany koa satria miala amin'ny mahazatra ho an'ny sasany miala amin'ny mahazatra ihany koa ho an'ny akamaroany ray sika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra anao zay aza fifiliarako nyteny vazy en tompoko le resaky hoe kolikoly sy ny karazany sy am'te taxi brosy any fandehany reny de miresaky le rangaha teo hoe actif sy pacifique izy izy ny amin'ireny zavatra reny samy mahay lalàna daholo eny e mariny zany samy mahay lalàna daholo fa zao kosa izy reny de resaka taxi brosy any de resaka dinarivo zany ny resaka ialina zany fa ty zavatra teneniko aminareo ary mba lazaiko aminareo surtout fa aminareo mahabedabe nareo miheno azy misy procureur général zay teo talolo teo ka ny fianarantsoatany de hoy izy izy ny filoha-pirenena na valomanina misy le PG hozy izy ahoana hozy izy na tsy ampisina voly debe ao fa any fatatsimo iny mpandritra ny ray volana de hoy izy le PG tao atao hozy izy le PG ny taratasinao fa ajamitsika iny tsy sisika voly debe io mandritra ny ray volana raha sahinao zany fa inona ny zavatra ny voaka teo
saika loza ny zavatra nivoaka teo tsy teneniko ny teny zavatra ny teneny generaly sy ny karazany reny olona be olona ambony zany hoe ahoana zany pezena ho azy zany ny omby ilay tsisy mandeha na raha iara ka le omby tsisy taratasy de ahoana ny mpandeha azy satria nantsony le peze zany ny commandant rehetrarehetra ny osy ny asakaraha na ny ankazo aby na vorony tany efa naratso de reny amizay zany tazomina le omby tsy nandize tsisy taratasy zay omby tsy ara-dalàna zany de tsisy nandeha minday ireo omby ireo tsisy ara-dalàna ny taratasiny fa mandeha amin'ny camion fotsiny le zany taxi brosy zany isakaraha alina zany mbola vita zany mbola tsisy olana zany mbola isaky vitana gazety fa zao teneniko aminareo zao tsy vitana gazety zao tsy vitana gazety dimanjato fa le finiavana fotsiny le tsisy olo manana finiavana eto amin'ny fireneny ity tena mandrera tsisy olo manana finiavana fa izay tia kely sasana aza tia be ny ohatra teo mpanankanela ny ohatra andratema tena lasa routine zany le izy tena routine io ary io mila tapaha gélateraka talohany 81 mila tapahana daholo ny lohany de milamina sika makasitaka tompoko menjana loatra le fomba fiteny fa makasitaka tompoko la makasitaka tompoko makasitaka anao avy any toliary ary de tsy maintsy ho tapadoy ihany raha izany zay moa zavatra misy zany zavatra ny ainana ary zany no tenenitsika teo hoe maromaro ny tranga fa ilaina ny ataotsika hoe fitadiavana vahaolana ary zany moa ny antony ataotsika raisitsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra anao ya misy honoré ihany efa te tamatavy ihany tompoko misy honoré mikasika an'le vanikovotre misy Germain mpitandro filaminana avy any Tirabet eo tana ty mamary azy akory fa ny tena koa de mpitandro filaminana marina fa misy atao hoe corruption passive ary misy atao hoe active na passive io na active alors tozaka hoe active vononraitsika voalohany le mpitandro filaminana tsy voatery andrainy io e fa asika mpitandro filaminana tsara atao no raisina le vola de agnalana témoin de anao raprocédure azo atao tsara zany fa tsy maintsy hoe le chauffeur na tompona fiara no gadaina voalohany isika mandray koa gadaina satria tsika raha nandany tsy andrainy eo de tsisy ny corruption fa raha misy ny corruption de tsy maintsy misy mpandray sy ny mpanolotra fa ohatra nasika roa le fiteny misy germain tsy masika moa zany fa ohatra disy miary tena loatra ty za tsy marina zany fa ny passive tompona active io na mandray na ny manolotra de samy voasary daholo fa tsy ny chauffeur na ny tompona fiara rery no sazira aminazy io fa na tsika mpandray ara mpitandro filaminana mitenanao miteny aminareo daty fa tsy marina zany mitompony le mpanolotra ny tokony midogadraina matetika koa ne za mo mandetaka tsy boky any e matetika isika mpitandro filaminana misy makatry mba mametra kely mba mametra kely tsora zany a makasitraka avy any Tomasina izay antso izay ary tany toliary moa le teo aloha misy zavatra mifamafao be fa nyresantsika teto ihany moa le hoe iadina amin'ny asandahalo hoe ametrahana pusin'omby de efa nyresahana ihany koa hoe ny tantsahany ka faly tamin'ireny fa nisy olona maromaro tao tsy faly de zany mifandray tamin'le fanapaha-kevitra ny procureur teo ohatra nyraisiny ataotsika hoe namatsika avy any toliary teo zay natao hoe misy zavatra goavana be mila vahana miaraka ity resaka ity raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba anao tompoko eny tompoko allo efa tsara eka hitanao zany am'le resaka polisy ny mpitandro filaminana amin'ny arabe toy izy ny faneho-kevitra ao aza miandry le any amin'ny radio hitanao amin'io sika zany sika chauffeur ety mahalala fa ny tobile sika eto fia eto Madagasikara zany de matetika tobile fa occasion tolotolo hainy polisy sara misy zany de sika mitena matetika no mangataka ao mametraka kely de miala fa tsy de omena tsika loatra ny polisy za chauffeur fa mahita an'izay ny pneu ke zrevo ny pneu sika solasola raha ny marina tokony hoe fa tsy mandeha sony fa de mba hoe ohatran'izay mba afaky ny fiainana koa sarotra de aleo mba mihina kely mba mahazo mandeha tsika ohatran'izany fa le magnome signa le polisy ohatrany tiako hoe za so miary polisy fa hitako hoe trasy zay satria tobilitsika le matetika rasirasa de mba ohatran'izay manazy makasitraka